Mila fanavaozana eo fotodrafitrasa ny sekoly EPP ao Ankenieny Tanjobato no ny fahatsapana izany indrindra tena manolotra vola anampina ny fanatotosana izany ny orinasa Afakaba Aquarelle. Nitoloran'ny orinasa Afakaba Aquarelle taratasy-mbola amin'ny 820 tapitrisa ariary ny talian'ny EPP ao Ankenieny Tanjobato ho famatsinina ny asa fanamboarana ity sekoly ity. Nandritra ny fankalazana ny Love Day, izany hoe andro natokany orinasa ho an'ny fitiavana, no nanatotosana izany fanomezan'izany omaly teny Tanjobato. Tsara fahatongavana tokoa ny fanampiana ho ny talia-tsekoly satria dia mila fanamboarana sy fanatsarana ny sekoly izay tsikaritra fa efa niaratsy dia ratsy ny fotodrafitrasany amin'ireo efitrano misy avalo amin'ireo folo misy. Ny olana trehan'ny sekoly dia amin'ny fotodrafitrasa izay efa natao hoe antitra dia antitra ihany satria ny tafo tsara zany no simba ny varavarana varavarankely ny lanitra ihany koa ao anaty trano fa ratsiratsy ihany ny tokotany dia ratsy ihany koa satria amin'ny fotoam-pahavarana dia fotaka fotsiny mahazo ny tokotana avy amin'ny Aquarelle zao dia mitondra fanatsarana lehibe ary fivoaran'ny tontolo iainana eo amin'ny ankizy. Araka ny nambarin'Andriamatoa Ganeseny Trinasamy, Factory Manager ao anivon'ny Aquarelle Tana, dia Andriamatoa Harold Mayer, CEO ao amin'ny groupe Ciel Textile izay misy ny Aquarelle, nitobokevitra amin'izao fanaovana asa sosialy zao. Tafiditra tokoa ao anatin'ny fandraisana andraikitry ny orinasa ny Love Day ka nisafidiana manokana ny EPP ao Ankenieny izay ianarany izanaky mpiasa ihany koa. Tsy ny sekoly rery nefa fa noetoan'ny Aquarelle Tana ihany koa ny fampidirana mianatra ireo ankizy preninireny misy 520 eto Tanjobato. Mpamokatra lobaka ny Aquarelle, ary lobaka hatramin'ny 4 alina isan-kerinandro ny vokariny ahondrana any Azia, Eoropa, Amerika ary Afrika Atsimo.